Vola ny famatsiana rano sy jiro eny Ankatso. Miraradraraka ny fampanantenana tsy misy tanteraka hatramin'izao. Teti-bola mpanjakana ny hena 500 miliara ariary ho isiteny Randriana Soloniaiko. Fanovana tia napetraka eto amin'ny firenena any am-pelatana ny olom-pirenena tsirairay. Arivan'ny sabotsy fa 4 ny volana Aogositra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo-klasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isataratsika ny fampalalam-baovao tsy misy azo anasokajina ny fampitehan'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika. Mafy ny fanarenana miandry izay hitondra manarakeo raha ny faneho-kevitra hatrany. Mila olona mananatraikefa sy efa hita fomba fitondranana ny fanarenana ny tanàna Antananarivo hoy hatrany ny fanazavana. Tsy ara-potitra-drafitrasa ihany mantsy ny fahavoazana fa io ihany koa ny ara-toetraina indrindrandrindra. Na itsy ihany koa ny antoko vamia androany raha ny resaka mahakasika ny fampitehana Antananarivo izay fa tsy misy afa-tsy ny filomarika Ravalomanana irery ihany no afaka manavitra ny renivohitry Madagasikara. Ndao raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Mila olona toa ny filoha Ravalomanana ny renivohitry Madagasikara, olona mahitsy, manao asa mivantana any ambilan'ny vahoaka ary mametraka ambony lalàna sy ny fitsipika. Ny baranay no voleny sasana nanomboka ny taona 2024 no isan'ny namotika ny renivohitra ankehitriny. Miaina amin'izay ihany mba hiainana sisa fa tsy mihevitra intsony ny fomba ahafahana mivelatra kokoa eo amin'ny famelomantena sy ny seha-piariana hoy hatrany ny fanazavana. Olona mananatraikefa amin'ny lafiny maro no afaka anariny ity renivohitra ny Madagasikara ity. Raha ny zavatra hita sapa atreto tsy misy afa-tsy ny filohan'ny antokotiky Madagasikara ihany no any afaka hitondra vahaolana hoy hatrany ny faneho-kevitra. Raiso an-tsaina fotsiny hoe vahiny aho de tonga aty Madagasikara foana manao fifanianana. Tonga aty Madagasikara foana koa mijery na ny fahadiovan'ny tanàna ara de mahatsara marikoriko zordira eny am'izay toerana tiana sy anariana azy daholo ny zordira rehetrarehetra maloto. Ny politika zany ny politika fitantanana mihitsy no tsy ara-dalàna mpivarotra feno eran'ny vodirindrina. Eto angeo averiko ihany ty zavatra ty. Mialatsiny ahako, elako tsiny mihitsy. Fa raha misy mivarotra tainalika zany etsy de hivarotra tainalika daholo reo olo reo. Satria tainalika zao mandeha zany de mivarotra daholo reo olo reo mikropaka. Fa mivarotra casserole, mivarotra enta-tsoloa rehetrarehetra zao mitovy daholo amin'ny trottoir aka trottoir anankiray amin'ny rabe arvenontsika. Jereo nge mitovy daholo ny zavatra amidin'ireo olona rehetrarehetra. Concurrence ve zany? Tsy concurrence zany. Zavatra hafa mihitsy ny ambadika zany hoe mena toerana fotsiny nareo mivarota e. Inona koa ny rarahinareo zay orinasa ty ko nenareo mahita asa zao. Fe io nge rivarotra amoron-dalana matombotombisa nge napresana le vahoaka hoe inona ny asa malahelo an'izay asa zany fa tia ny asa menanareo varotra amoron-dalana. Tapitra fiaina nge zao mivarotra amoron-dalana. Ka raha tsy olona matanjaka ohatran'ny Ravalomanana marika na ny vadiny olona mahalala ny tena fahoriana amin'ny mampijaly vahoaka tsy tavita mihitsy Antananarivo, tsy voova mihitsy Antananarivo raha tsy reo olo reo no fa raha mbola Mirmare, mbola TGV zany no apendreketinao an-tanàna Antananarivo de miteny anao fa mipaosy mibetsaka, ny apaosy mibetsaka. Etriri tsara ngeo taiza mbola nisy camion mampolony amanjatony angeny teto Antananarivo nakaiza daholo camion rehetrarehetra fandrahoam-pako rehetrarehetra. Miantso ny vahoaka an'Antananarivo noho izany ity mpanao politika ity mba hifoha amin'ny torimaso ka hibanjina lavitra fa tsy ho tia kely ka avy eo izakany mafy mandritra ny taona maro. Tsara moa ny manamarika fa efa nilaza ampahy be maso sy tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Ravalomanana fa ho isan'ny kandida irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo izay ho atao ny 1 Desambra araka ny daty efa tapaky ny fanjakana sy ny genie. Makasika izay indrindra dia tsy niandry ela ny teo anivony antokotiky Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina fa miomana avy hatrany amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna
izay tanteraina ny faraka amby folo ny volana desambra ho avy izao. Tanjona ny ampitombona ny vokatra zay efa azo ho an'ity boriboritany ity nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ka nisy ny fionana teo amin'ireo mpitarika ny antokotiko Madagasikara mandrafitra ireo fokotany raiky amby telopolo ao amin'ity boriboritany ity sy ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny anarany antokotima teny antoerana. Ndao arahantsika ny fanadiadiana. Mazava ny fanapahan-kevitry ny antokotiko Madagasikara manana kandida ny antoko ho amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna manerana any Madagasikara. Fanamby apetraky ny tim eto amin'ny boriboritany fahaenina ny ampitombony vokatra azo nandritra ny fifidianana farany teo ka isan'ny antony nanaovana ny fivoriana ireo mpitarika manerana ireo fokotany raiky amby telopolo mandrafitra ny boriboritany fahaenina. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanomezan'ny solombavam-bahoaka Totso Andriamampandry ny toromarika hoanina tsarana ireo lesoka nisy nandritra ny fifidianana ho solombavam-bahoaka teo ka ahafana manatranantandona amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity. Antoko manana vina sy manana atetika politika ny tim ary mazava ny fanambarany filomarika Ravalomanana momba io fifidianana io koa mitaky asa avy amin'ny tsirairay izany ho iatrany ny fanazavana. Ny voalohany dia afiarahana amin'ireo solotena ny tarika ny fokotima isaky ny raiky amby telopolo fokotany izay misy eto Ambohimanarina. Zany hoe fanaovana ny tombana zany tombo banesaka tamin'ny ezaka sy efa vita hatramin'izay ary ihany koa zany ny vokatry ny fifidianana izay natao izay tena hoe ankasitrahana ny mpitarika sy mivoaka Ambohimanarina zany satria anisan'ny tsara indrindra ny vokatra teto Ambohimanarina raha resaka teto Antananarivo resana dia nahazo tena amin'ny 50 isan-jato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary hitantsika fa misy lelan'ny lavitra be mihitsy ny tamin'ny faharoa izay tsy nahazo afa-tsy 20 isan-jato. Dia eo zany ny tombany miresaka hoe inona ny fanatsarana izay tokony atao ary inona koa zany ny lesoka izay tokony ho jerena koa zany ao anatin'izay fa fantatsika fa hiatrika fifidianana ho ben'ny tanàna sy ny ampanorontsaina isika ary fantatsika fa izany Ambohimanarina zany dia mbola tsy resy misy ny tim hatramin'izay dia ho mafisina amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity zany hoe raha izay no azo dia défi fanamby no apetraka eto Ambohimanarina zany iarahana amin'reto ekipe reto hoe mba hahatratra 570 ka hatramin'ny 20 isan-jato ny vato azo zany amin'ity fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo sy ny mpanosana Antananarivo ity eto amin'ny boriboritany fahaenina. Dingina lehibe ny nataon'ireo vahoaka atao amin'ny boriboritany fahaenina nandritra ny vokatra tamin'ny fifidianana farany teo ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Isy noho izany ny fisaorana manokana ny vahoaka izay ho tanteraina ny volana septambra ho avy izao. Ny programme nasa zany zao amin'izao fotoana izao dia amin'ny volana ambony dia isy ny fiarahana amin'ny vahoaka aloha fisaorana ny vahoaka Ambohimanarina rehetra zany dia misy ny famonoana omby amin'izany misy ny vary be menaka misy ny balia populaire izay rahampaly hiaraka amin'ny vahoaka ho fankasitrahana ny vahoaka rehetra eto Ambohimanarina ary ny tena fahafantaran'ny olona antena moa dia ny asa sosialy dia zany moa dia mitohy foana zany na tamin'ny alohany na solombavam-bahoaka tamin'ny 5 taona teo tamin'ireny propagande reny ary mbola hitohy zany izay irahana midinika amin'ny mpiara-miasa zany ny zavatra indray izay tokony atao indray zany amin'ny manaraka. Ny fanaovana ny foto-drafitr'asa sy ny asa sosialy moa zany dia tsara ho tena amintsika fa miankina amin'ny base miankina amin'ilay mpitarika ny fotony zany no milaza hoe député ary amin'ny fokotany izao mila an'izao zahay mila an'izao dia arakaraka ny filan'ny olona zany isaky ny fokotany no tanterahana ny foto-drafitr'asa sy ny asa sosialy rehetra zany izay misy eto amin'ny boriboritany fahaenina. Tsara moa ny manamarika fa niatrika ity fivoriana androany ity avokoa ireo mpitarika ny antokotimy tamin'ireo fokotany misy raiky amby telopolo ato anatin'ny boriboritany fahaenina. Miasa mafy dia miasa tsara fa izany no azahoam-bokatra tsara. Fanavotana vahoaka no atao ka tsy hitandrona asa tsara n'izany ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Fa mbola manodidina izay hatrany fa avy any Tomasina kosa dia nankasitraka ny firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny vondrona mpanohana ny filomarika Ravalomanana any Tomasina. Izany dia ho fanarenana ny renivohitry Madagasikara izay any malagasy rehetra araka ny fanambarana nataon'izy ireo ho atao amin'ny renivohitry Betsimisaraka androany. Fanadihadiana mahakasika izay. Izay atao fivondronan'ny mpanohana ny filomarika Ravalomanana eto Tomasina dia manao zao fanambarana zao.
amin'ny mareny vohitry Madagasikara n'Antananarivo izay hitambaran'ny malagasy rehetra manirana ny nosy. Izahay dia mankasitraka feno ny firitsahan'ny filomamarika Ravalomanana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo mba ho fanarenana indraindray ny vohitry Madagasikara izay efa ao anatin'ny fampitehana tanteraka. Midera ihany koa izay fihetsika mampiseho fanetretena sy fitiavan-tandrazana feno aseho noho ny fitiavana ny malagasy zay. Ka eto am-pamaranana ary izahay dia tsy mankasitraka ny sakatsakana amin'ny endriny rehetra ny firitsahan'ny filomamarika Ravalomanana ho fidiana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo satria efa nahazo ny fankatoavana izany tamin'ny firitsahana kandida ho filoham-pirenena tamin'ny farany teo. Fa mitaky fanovana ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny, fanovana miainga eny fotony amin'ny alalan'ny fifidianana ben'ny tanàna ho ireo olom-pirenena sendranay androany. Ny olom-pirenena tsirairay no afanalahidy atongavana amin'izany hoy ny fanamafisana fanadiadiny Ando Miaratina eo amin'ny saritsy ny ratsariny ny Artanjo. Any ampelantanan'ny olom-pirenena tsirairay ny fanalahidy ny fanovana andrasany maro apetraka eto amin'ny firenena. Nomena fahefana ny olom-pirenena fentaona anio ny safidy amin'ny alalan'ny fifidianana ka tokony tsy raviravin-tanana amin'ny fiatrian'izany. Io ihany no lalana ahafahana manafay sy manovy ireo heverina fa tsy mahomby ka azona mametraka izay olona itokisana fa afaka hitondra fanantenana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena manoloana izao zava-misy izao hoy ny olom-pirenena. Tena olom-pirenena vonina andray ny adidy tandrify dia handratsa vato. Ny vato tsy dia ilaiko miteny hoe iza na iza fa za mahita hoe misy olona vonina hanavitra firenena zay reko amin'ny filatsahany makasitraka azy zay. Fa ny fantatra aloha io fa reny rehetrarehetra hoe mijaly ny vahoaka. Taloha no atao hoe asa fa firelohan'ny gisitra fa tsika ny tena gisitra zao. Dia tena mijaly za le rafitra misy amin'izao tsy tiako le miteny hoe manano na mpitondra zao manaty fa io no ataony dia hoe io no ka iainantsika fa mifanirian'ny vahoaka be zay nataon'izay fa vao mainka anidina ambany ihany noho izany raha mety aloha aloha mba manovy ary manantena fa iova tsaratsara kokoa. Ny tanina aloha ny tsirairay mba andraintsara e satria zava-dehibe amin'le maha olona fotsiny ary ilaina ny fifidiana mba ahafahan'le olona hoe maneho le safidiny izy no manana ny safidy hoe izy ny olona tokony fantany hoe afaka hitondra ny firenena afaka aneho le hitahitam-bahoaka zany. Raha ny fifidianana ny ben'ny tanàna moa dia io no atao hoe élection de proximité, zany hoe fifidianana manakaiky ny vahoaka. Io zany fifidianana tena afaka hitsinjo ny momba anazy eo amin'ny toerana misy azy satria io no akaiky azy indrindra. Ny ben'ny tanàna zany no fototra isen'ny fampandrosoana. Raha vao mandroso ny commune tsirairay dia mandroso Madagasikara, hanovany fiainana amin'ny andavanandro, ny fandatsahany vato fifidianana ny ben'ny tanàna. Ny olom-pirenena no tompo-pahefana, pindrana fotsiny ihany ireo heverina fampitondra. Mitaky fijoroana sy fandraisana andraikitriny rehetra izany. Raha ataondry mijery ny zava-misy ankehitriny, olombitsy no migalabona tsy ara-drariny eto. Ny maronisa kosa tsy misy tsy mikaikaiky manoloana ny vidim-piainana tsy misamiakatra, ny tsy fandriam-pahalemana izay miantraika amanainy, ny fara-tsin-dalana, ny tsy fisinasa ho an'ny tanora sy ny maro hafa. Potika ny firenena ka ilana fanovana anarenana azy. Amin'ny alalan'ny fifidianana resan'ny rehetra anjara ihany anefa no lalana atongavana amin'izany. Eo amin'ny vovoan'ny fitantanan-draha raha-kapobeny kosa dia tsy ireo 5 taona ananany fitondranana manomboka eto no heverina fa ahafahana manova zavatra betsaka kokoa noho ny 10 taona izay efa nitondrany. Hoy ny faneho-kevitry ny filohan'ny vahoaka amiray na ny vami androany. Ny zava-misy eto amin'ny firenena no manapirofo fa nisy ny tsy fambiazana izao fitondrana izao nandritra izay taona izay. Tsy voandraony ihany koa no nandrenesana fampanantenana ny amin'ny fijerena ny sosialim-bahoaka ho iatrany ny fanazavany. Fanadidina eo amin'ny sary sy ndratsariny ambola avatsara. Firenena latsaka andavaka, vahoaka mitrosina sy mandady amin'ny tany. Izay sisy Madagasikara tato anatiny 9 taona mahery. Raha vahoaka mijery mahitsy ny fiainam-pirenena ankehitriny, tsy anantenana inona na inona intsony amin'izao fitondrana izao. Na iza na firy ny minisitra eo. Tsy vao androany no nandrenesana filazana fa hijery ny sosialim-bahoaka. Fanozonana vahoaka anasa lamba mandra-pahafaty aza no misy, ary fanozonana vahoaka hitsindroka sy angataka mandritra ny androm-piainana, fa tsy hisitraka ny atsembohan'ny tavany hoy ny Fleury nasionaly ny antoko vami. Tsy hitondra fivoarana ho an'ny Madagasikara sy malagasy ny gouvernemanta najoro. Raha efa nananan'ireo mpitondra manko ny vahaolana
dia efa ela no nataony sy ny ampiariny. Tsy hanao resaka varomora ohatra raha manana vahaolana amin'izany sosialim-bahoaka izany, ho hatrany ny fanazavana. Nisy baiko nomeny rajoelona ny anenjika ny ara-sosialim-bahoaka. Fa inona nataony rajoelona nandritra 10 taona teo. 10 taona nge rajoelona isaitsika hatramin'ny ino tena transition. Hatramin'iny isaitsika 10 taona zany rajoelona teo. Fina nataony rajoelona nieritreritra ve rajoelona ny sosialim-bahoaka mandritra 10 taona dia sitrika foana miletika jereo tsara ke tsy nge mandroso makany fahaverizana malagasy. Jereo tsara fa nandritra zay 10 taona ny henany rajoelona zay asa voalohany indrindra amin'ny tany ataontsika hoe tsorontsika latsina ny fitenenana hoe mihina amin'ny fatiny malagasy. Mahantra daholo malagasy rehetra mihitsy tsy tsotra ny klasy moyenne zany fa lasa tapitra manana daolona karaha sosialim-bahoaka zany nijerena. Tokony nidina efa ela be inge zany nividina vary, tokony efa nidina ela be vidiny voatabia, tokony efa nidina ela be vidiny akondro, tokony efa nidina efa ela vidiny hena, indrindra ny hen'omby zay any malagasy ny tena manana azy. Eran-tany malagasy any ny tena mbola manana omby amin'izao fotoana zao, omby be trafony be reny tsy hita. Makaiza ataony malagasy mividy 80,000 ny kilo, 4,000 sy ray alina ny kilao. Zany ve rajoelona no hitsindro sosialim-bahoaka. Azo hitarafana ny mety isina fivoarana na tsy amin'ny fiainana am-pirenena ankapobeny ny asa vitany mpitondra hatramin'izay ho hatrany ity mpanao politika ity. Famenona ny postin'izy samy mpitondra sy ny fandaingana amin'ny vahoaka malagasy no nisy teto nandritra ny fotoam-pitondran'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Iza marina ianao no hatramin'izao tsy mbola vovoakanao foana ny resaka volamena vadika vy. Ianao nge atao ianao nge responsable an'io e. Avoa io aloha, avoa daholo ny dossier rehetrarehetra momba anao tamin'ny ianao taloha, ny ariarenao taloha rehetrarehetra. Avoa daholo zay afaka inonao ny malagasy ka avoa iny marina momba an'io fa rehefa tavavoakanao marina momba an'io ino izahay na ianao Arandriamato président ino izahay fa ho andeha ny sosialim-bahoaka. Avoa daholo ny marina rehetrarehetra momba an'ireo zavatra very sy ny rehetrarehetra bois de rose, volamena, vatosony lakake sy ny karazany. Avoa daholo momba an'ireny. Dia inonao fa androso tsara ny sosialim-bahoaka. Tsapa ho hatrany ity mpanao politika ity dia mbola misy amin'ny malagasy no tsy tonga saina amin'izao fampahantrana ataony fanjakana izao. Tsy mahafantatra ny mazava-dehibe ny famoronana asa fa miandry ny kitolotolotra tsy mahavita taona ny ankamarony. Any ka sanatria toy ny akoty sy pasabotsimbary vao hoe misy kitolotolotra omen'ny fanjakana. Tsy ny firenena ihany no potika ankehitriny fa hatramin'ny toe-tsaina tsy te asa intsony fa samy te anakarena tampoka tsy ny sasatra. Eo amin'izay vaovao ny fitantanana raha-panjakana izay hatrany dia tsy manam-bola ny fanjakana ka tokony tsy hanafana ny marina amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra hoy ny filohan'ny fanoherana eny anivony anteny miram-pirenena sy teny Randriana Solonyaiko. Raha ny fanazavana dia nisy taratasy nosoniavy fitondram-panjakana malagasy nanaiky ny fampianana ny teti-bola-panjakana izay notakin'ireo mpamatsy vola. Tsy amin'ny taona ity ihany no voakasika izany fefa manantana ihany koa na amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana hatrany fanadihadiana. Noborina 200 isanjato na 500 miliara ariary ny teti-bola-panjakana na Sipantsiny amin'ny taona 420 ity. Midika fa mission impossible no ampanaoviny filoham-pirenena ireo ministra vaovao hoy ny filoha-lefitra avy amin'ny fanoherana eo anivony anteny miram-pirenena. Izany natao dia mba ahafahan'ny filoham-pirenena manilika ny andraikiny sy ny tsy fahombiazany hoy ihany isiteny Randriana Solonyaiko. Mission impossible ampananovina anareo io. Salama hoe omena tomobile ianao andehana Antananarivo avy aty Toliara andehana Antananarivo. Dia tsy omena carburant anao fa carburant tapany ihany no omena anao. Gaga varina nahita ny fanambarany Andriamatoa filoha Andriamatoa Anjy Nirina Rajoelina fa hoe
tsy hanao conseil des ministres aloha fa hanao évaluation inona ndre matofo loha ty ataonao ty, inona ny itsaranao an'ireo ministra nao reo zay tsy nomenao moyen aza ilika any amin'ny ministra tsiraray avy a ny tsy fahaizana mitantana ny Madagasikara. Fantatra zao mihitsy fa tsisy vola Madagasikara, ary isika rehetra mahalala niaiky ianareo ary niaiky ny premier ministre fa notapahina 62% ny budget mpanjakana. Raha ny zay vola zay de anoany any amin'ny 1500 milliards d'ariary. Hataony ministra kory hanao ny asa hanompona ny vahoaka malagasy raha ohatra tsisy budget iasany eo, raha ohatra tsisy vola iasany eo. Ka zavatra tiako hambara de makaira anareo ministra fa tsisy miracle hatao eo. Tsy nitety-bola amin'ity taona ity ihany Henonokatsanana fa efa mananotanona ihany koa ny amin'ny taona ho avy raha ny vaovao. 2.7 miliara ariary no fantatra fa fienana ho hita amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Io ilay taratasy nataon'ny fanjakana Sonia tamin'ireo mpamatsy vola ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ary mbola hanapaka vola indray isika amin'ny taona ho avy amin'ny loi de finance manara 320 milliards d'ariary. Raha diso aho, ary za tsy diso satria namaky any engagement nataonareo iny de masay koa nareo miteny an'izany. Ka ny anjaranareo maro anisa nomena fahefam-panjakana, anjaranay mpanohitra no mitsikera zavatra ataonareo, anjarany vahoaka malagasy no mitsara zavatra ataotsika, zavatra hisy. Ka ny zavatra ho tiako ho teneniny eto androany de zao: ampre zay famitahana ny vahoaka malagasy, ambaraonareo ny marina amin'ny anara mangarahara, teneno amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra ny engagevanareo tamin'ny ireo mpamatsy vola ireo. Mazava hoy sy tendrandriana solony aiko fa tsy isy zava-bitan'ireo ministra ireo raha ho an'ity taona ity. Miandry ny teti-bola mpanjakana manaraka indray ahitana izay mety ho fivoaram-bola eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Ny ministre ny travaux publics amboatra ny lalany fa tsy afaka aiza koa tamin'ny tantaran'ny Madagasikara ka hataotsika 7 heures de temps adiny 7 Antsirabe, Tananarivo. Mba tian'io ministre eo amboatra ny lalana fa tsisy inona, tsisy vola, tsisy paisa, tsisy. Mba tian'io ministre io amboatra ny lalana avy any Tuiliara nahatsa eo amin'ny inona moa ty Sakaraha fotsiny 6 heures de temps mbola tsy nisy zany nandritra ny 0 taona izany. Ary talohan'ny natongavany ingay Anjy Rajoely tao amin'ny fitondrana lalanareo ny vita dolo fe potika. Mba tiany ministre ny fampianarana irekrite mpiasa-panjakana tamin'ity tsisy vola ka aoka re tsy ahilika any amin'ny ministra ny tsy fahaizantsika mitantana na tonga atsika an'ity firenena tafalatsaka ao anatin'ny fantsana zao. Tokony ho sahelazany marina amin'ny vahoaka malagasy ny fitondrany fa tsy manafina kilema amin'ny tsy fahombiazany ho hiatrany ity mpanao politika ity. Tokony tsy ampanantena intsony ihany koa satria firenena tsy manam-bola no misy eto amin'izao fotoana izao.
Mbola ny vaovao ny politika izay atrandry ny mpanao politika malagasy no isan'ny fosotra mahatonga ny fahantrany ny vahoaka malagasy hoy ny filohan'ny fikambanana tsy miankina ny fanahy mahaolona. Ny fahefana sy ny voninahitra no mamaika ny mpanao politika fa tsy mahafantatra akory ny tena filan'ny vahoaka malagasy hoy hatrany ny fanazavany. Ny samy malagasy andry no mifampinana sy mifampitsetitra eto hoy hatrany Inirado Rafalomanana. Ndao arahantsika ny fanadihadihana. Isan'ny olona nagoavana eto amin'ny firenentsika ny tsy fahafantaran'ireo mpanao politika akory ny fireneny sy ny vahoaka malagasy tantaniny. Any ka tsy misy volavolan-kevy mpampandrosoana tena mpaka any amin'ny malagasy maro anisa fa manonofy dia mamorona dia milaza fa anao an'izao sy zao hoy ny Rado Rafalomanana. Mitaky fiainona, fitiliana ny filana ary fahafantarana ny tena zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ny fitondrana firenena. Ankoatr'izay ny resaka adila politika sy ny filazana fa fahavalo politika ka tsy misy afa-tsy ny olon'ireo izay antoko mahazo fitondrana ihany no afaka mandray anjara amin'ny fanampinan'ny malagasy piraitany razana aminy hoy ihany ny Rado Rafalomanana. Tadidinareo ngamba fa 2013 ary latsaka président ary nieritreritra avy any Dubai nieritreritra hoe vitako manavitra amin'ny Madagasikara ohatran'ny Dubai. Avy eo tsy haiko le politika teto dia tonga ny 2018 niezaka ihany fa rehefa tena dinihako dia zao tsy haiko mihitsy le politika malagasy fa rehefa dia nanapa-kevitra raha tadidinareo atao après ny Covid iny nandany roa taona izay mianakavy kely tety amin'ny Madagasikara. Zay vao fantatra hoe ny tena eto zany manome conseil amin'ny mpanao politika satria androany aloha nisitaka amin'ny politika malagasy satria manana andraikitra ny New York fa ny zavatra tiako ampitaina ny politicien malagasy da nafantara aloha Madagasikara fa tsika mihitsy ny déconnecté tsika ty amin'ny grande ville dia zay ny nampahatonga anao hoe raha hiteny foantsika hoe avaty amin'ny politicien ny vahaolona amin'ny Madagasikara diso zany. Ny vahaolona amin'ny Madagasikara dia avy any fotony ary mila miaina andreo malagasy ireo dia lasa nefarany lasa ohatrany tsy resaka le tsisy projet de société mipetraka mihitsy eto Madagasikara fa lasa ohatrany hoe tsy maintsy olona aloha dia zay ny angatahako zay tsy anaovako kritika intsony ary za fa iny teneko anareo teo hoe za zao mitsanga ny gouvernement to dia angataka fionana amin'zareo zay mendraikitra amina resaka ty toekareny za tsy miditra amin'izay hoe izy ireo na izy ireo na izy ireo fa ny angatahako fotsiny dia inona ny andraikitry ny fanjakana dia inona ny andraikitry ny tsy miakina dia samy miara-miasa satria tanareo zany mba palahelo eto amin'ity fireneny ity zireo daholo ireo association na ohatrany hoe fandrarana eto Madagasikara tsisy gasy angereo fa satria hatramin'ny fanaovan-gazety laza misy karana manao gazety za tsy contre fa le izy kosany aza entina aminona an'le malagasy zay fotsiny mba angatahako zay fotsiny anazy zavatra angatahako avy elo anao raha androany reo vahiny reo no monopoliser ny business eto Madagasikara tsy maninony zany fa ty tany razantsika. Nanapa-kevitra ny tsy hanao politika intsony eto Madagasikara iny Rado Rafalomanana. Politika maloto no misy eto ka ny samy malagasy ihany no mifamotika sy mifampitsetitra any ka tsy mijery ny tena tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy intsony. Izany no isan'ny mampahatra ny firenentsika hoy hatrany ity mpanao politika no sady mpandraraha ity. Lafombaovao afatanteraka mahakasika ny toekarena kosa indray dia mila arindra ny asa sy ny rafitra ahafahana mametraka sy manatratra ny tanjona amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Tsy vitany vava fotsiny izany fa mitaky asa mirindra sy maharitra hoy ny mpahay toekarena satria raha ijanona sy anomevahana ny fanafarany isika indrindra ho an'ny foto-tsakafo dia sarotra ny inona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny vary nefa no isan'ny entana ampiasaina andavanandro afaratsika betsaka indrindra raha ny fanadiadiny ando miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny aro-tanjona. Tsy ho vita anatin'ny fotoana fo ny tanjona ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara raha ny zava-misy. Mbola ireo firenena any ivelany no omena tombony sy fanany Madagasikara amin'ny alalan'ny fanafaran'ireo entana rehetra ilaina andavanandro raha tsy teny afa-tsy ny vary izay ny masony ireo mpitondra nandritra ny fotoam-pitondrany. Ny vary anefa izay foto-tsakafon'ny malagasy ary nampalaza ny firenena ho sombotry ny vary kanefa miankin-doha amin'ny fanafarana. Antony maro no mahatonga izany ho ny mpahay toekarena. Ilay vary izay volena eto mety misy toerana mamboly be fa sarotra ho an'ilay toerana mamboly be ny mamadika ny vola izay azahoan'ny tompony any amin'ny toeran-kafa noho ny fitaterana sy ny sandam-pamokarana miakatra sy ny fisiam-panelanelana be loatra eo ampovoany sy ilay rafitra le ifehezana n'ilay izy anatiny mihitsiny
faharoa ihany koa hoe lasa tsy maintsy manafatra tsika varany resaka efa be loatra ataoko hoe efa lasa zay indray le système iainan'le toe-karenantsika efa be loatra zany le mpandraraza mivelona ao anatin'le fanafarana vary a de efa lasa routine le izy efa lasa tsy maintsy hoe tsy maintsy hanafatra indray amin'ny ataona fa ny tena isany hoe mahatonga le hoe tsy maintsy manafatra tsika mety hoe politika-mpanjakana mihitsy angamba nefa mametraka an'izay hoe atretokatreto no afaratsika isa-taona de efa lasa tsy maintsy mandeha foana le izy ao anatin'izay. Misy rafitra mila rindra ahafana mametraka sy manatratra ny tanjona amin'ny fahaleovantena ra-tsakafo ho ny fanazavana. Tsy vita ny vava fotsiny fa mitakasa mirindra sy mahitra izany. Misy rafitra be dia be mila atao mifandrindra ao anatiny, sahala amin'ny moteurna fiara zany, mila misy rouage, mécanisme engrenage tena miara mipetraka sy miara mirindra tsara. Raha tsy zany dia lasa alaolana sy alafanantainana ihany. Raha vao tsy mifanaraka amin'iny le zavatra ho atolotritsika dia rehefa tapitra le tetikasana le projet na le famatsiana dia miverina amin'ny teo aloha ihany le zavatra atao zany dia tsy mahagaga raha ohatra ka miverina amin'ny teo aloha ihany zany hoe mety hiverina amin'ny situation noho izao na mety ho ratsy kokoa noho ny situation noho izao satria efa misy an'izay décalage zay décalage temporel zay izay isany ataontsika hoe mamparafesina le expertise le mpisehatra ao anatiny zany. Izay zavatra zay ilaina fitandremana ny firosona amin'izany ary ilaina famakafakana lalina sy fikarohana lalina zay vao miroso amin'izany tsika afatsika amin'ny teny hoe fahavitatena ara-tsakafo. En tout cas lehibe ahafany malagasy tsiraray mamoaka ny otrikery ananany entiny mampandroso ny firenena ny fahavitatena ra-tsakafo. Hatramin'izao anefa mbola ny fanafarana vary areo no betsaka. Raha ny tarimarika ny voaka ny tentina 7.7 faingo 4 miliara ariary ny sandam-bidikafy ny vary 10.4 sy 4 taonina nampidirina sy nampiasaina teto Madagasikara tamin'ny taona 2022 araka ny tatitry ny sampandrarany fahadiserana na malagasy na ny DGD. Nandritra le 3 volana voalohany tamin'ny taona 2022 fotsiny na tratra 4.7 taonina misanda 7.3 faingo 2 miliara ariary ny ampahany betsaka tamin'ny fanafarana vary. Tontolon'ny fampianarana mbola tsy mivany olan'ny mpianatra eny amin'ny cité Ankatso manara-penitra amin'izao fotoana izao na dia efa nazahoan'izy ireo fampanantenana aza ny vahaolana ho amin'izany. Mbola ireo olana nidinana andalambe sy nanaovana fitokonana ka nazahoana fampanantenana lava no mbola takinin'ireo mpianatra hatramin'izao. Miovaova hatrany ireo olona milaza manome vahaolana ho an'ny mpianatra isaky ny misy ny fitokonana. Ireo tany aloha kosa tsy hita niaraka tamin'ny vahaolana izay nampanantenany fanadiadiana. Mijanona ho fampanantenana pokaty hatramin'izao ireo lokaloka natao tamin'ny mpianatra. Tety amin'ny tranon'ny mpianatra lazaina fa manara-penitra, ety amin'ny CTR+1 Ankatso lehilahy sy vehivavy. Samy nampanantena ireo mpianatra avokoa ireo tompony andraikitra samihafa rehefa nidina an-dalambe ny mpianatra ny taky ny zony. Tato anatin'ny 3 andro nitokona ireo mpianatra nanakan-dalana mihitsy naleo ny alahelony. Fampanantenana vaovao no mahazon'ireo mpianatra ho famana ny olona ny rano sy jiro hatramin'ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanazavana. Tsy tomombana amin'ny cité-na eto zany dia voalohany makasika zany ny ranona eto izay miteraka fahalotoana ato amin'ny tranonay zany dia manelingelina ny fianaranay le izy satria lasa main be zao raha ohatra ka hoe fanandrify amin'le porte misy an'le douche WC le izy dia main be ao ny porte izay fanandrify aminazy dia manelingelina ny fianaran'ny sasany zany. Dia faharoa manaraka an'izay ny resaka jiro izay tsy ampy amin'ny filana eto mihitsy zany jiro mamatsy anay ato zany dia tsy ampy amin'ny filanay dia manelingelina ny fianaranay izay zavatra zay dia zay na tonga ny fihetsiketsehanay dia nifampiresaka moa zay maly dia nampanantenanay izy fa amin'ny valiny anay amin'ny latsinainy zao nisy ny fampanantenana ray volana 2 semaines sy ny tariny fa hatramin'izao mbola tsy nisy valiny le izy dia zay na tonga ny fihetsiketsehanay. Lany andro lany vola ny mpianatra manoloana ny zavamisy tsy maintsy mamoaka vola amposy hafa isan'andro amin'ny fifidianana arina fandrehitra andrahoana sakafo. Fatana mandeha amin'ny herinaratra no tokony ho ampiasaina ety amin'ny cité misy azy ireo saingy tsy maintsy miroso amin'ny fampiasana fatana saribao ny mpianatra. 10 ariary isan'andro eto no lany amin'ny arina fandrehitra fotsiny.
Fandrahoana sakafo koa fotoana mbola hividy charbon nefa ty cité dia nefa ilay zavatra vao vita dia raha andro charbon amin'ny zavatra madio be dia ohatrany hoe lasa mandoto an'ilay izy ihany zay dia lasa mividy sakafo zay dia lasa ny fandaniana zany betsaka be nefa ny hianatra natoy ety ny production tsisy dia melany ihany eo am-pelantanana dia tsy vita ilay avenir zany. Jiro zany aloha tsy afaka mampiditra résistance zay donc ny fotoana very PC raha ohatra hoe ampiasa amin'ny ordinateur daholo ny olona dia tapaka le jiro dia lasa olana be zany dia lasa zay indray miady atao anatin'le izy hoe dia lasa zay indray tsy mifanaraka nefa ilay izy tena olana be tokony fanjakana. Tsy maintsy miafy manoloana ny tsy fampy ny enti-manana ho an'ny Jimmy indray mandeha isan'andro no mandrehitra afo sitrany ayay. Tsy zarizary intsony ny fahadiovana noho ny tsy fisindrano. Voatery miaritory amin'ny alina miandry ny rano mandeha ampiasaina ny ampitso. Misy afaka mampirehitra afo hoe isan'andro zany hoe indray mandeha mampirehitra afo isan'andro mba hisonjovana an'ilay fisisiana amin'ilay resaka charbon amin'ny charbon satria tokony hoe mba mampiasa zero moa koa ny tena marina dia nefa zay zavatra zay izy dia tsy maintsy misadapta amin'ny zava-misy moa. Miafy moa zany ny tena marina, miafy tena hoe miafy be agnaty satria na ianao ohatra hoe ianao misasa ohatra zany ianao ohatra hoe ianao zany tokony hoe matory normal tsara dia nefa mignaligna ianao amin'igny moa rano vao mandeha dia lasa jafajafany ataonao zany nefa tokony hoe matory na makimakaina ohatra zany ianao mialina zany dia lasa eny amin'ny ankapobeny aloha zany dia fiafiana moa zany tena marina zany. Tsy voahaja araky ny anarany amin'ny mahatrano manara-penitra ity siteny mpianatra ity manoloana ny fijarian'ireo mpianatra. Ny jiro tsy zarizary, ny rano tapaka lava. Tsy voahaja ihany koa ny fahadiovana satria nantoerana fanaripako aza tsy misy. Samy mitady vahaolana kely ho an'ny tena ny mpianatra tsirairay izay lavitry ny ray aman-dreny ny ankamaroany. Mirona amin'ny fampiasana fatana charbon ny mpianatra rehetra manoloana ny zava-misy ary tsy maintsy matsaka rano avy lavitra rehefa tsy misy eto. Miteraka fifanolanana matetika eo amin'ny samy mpianatra nefa izany raha ny fitarainana. Hatramin'izao aloha tsy misy vahaolana azo tsapahitanana fa mijanona aombava fotsiny ka tsofo ny rivotra fotsiny avy eo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona telo no namohiny ihany sy 5 hafa no naratra mafy omaly ariva tao andrefany Allemagne noho ny fanafiana antsy nataona olon-dratsy. Mbola eo ampikaroana ilaina vandoza ny polisy Allemagne araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny amin'ny maraina teo. Fanadiadina. Olona maro no naratra teny akanjaka no karakara ny sampana mpamonjy voina vokatra ny tsindronantsy tany fety be natao ta Zolingen. Poniny 5 alina sy ray any andrefany Allemagne no izahan'ny polisy no fehezina iray tamin'ireo nijoro mpamivolombelona voalohany laza fa nisy olona nanafika nitondra antsy tamin'ny fotoana io araka ny fanazavany. Tsy misy fampalalana momba ny antony nanosika olon-dratsy nanao ity fanafiana ity. Mbola andalam-pikarohan'ny navandoza ireo avy amin'ny hery manokana ary misy helikoptera napetraka ny aradia. Nampahery ny fianakavianany aram-biona sy tamin'ireo naratra ny minisitry ny ady tany. No io tranga io no fanana avokoa ny hetsika rehetra ho fanamarina ny tsingeritaona fa 15 ny tanàna izay tokony natao hatramin'ny alahady izao. Isan'izany ny amin'ny vondrona mpitendry mozika maromaro. Tapitra ny fampalalama voantsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo teknisianina napita ny sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany mametraka ny soavatsara tompoko lasy tompoko vavy.